Fara ny asa fanaovan-gazety ndray kosa no asiana teny dia nahatsiary ny andro raisam-pirenena amin'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ny syndicat mpanao gazety eto Madagasikara na ny SGM manao fatarany maro azy. Ny antsony mpitondra fanjakana mba hanokatra ny aina amanjerina kantona ny syndicat ary miandrandra ihany koa ny sy ny fahalalahana eo amin'ny fanangonana ny vaovao. Nanamafy ny fitakina amin'ny fanokafana ireo aina amanjerina kantona noho ny antony ara-politika ny syndicat mpanao gazety malagasy tariny filohany Rokora Soanaivo. Nisy ny antso miantefa amin'ny filohan'ny Repoblika nataony mahakasika izany. Milaza avy hatrany aloha hoe azo ny tena hoe tanteraka ny fahalalahana asa fanaovan-gazety mba sarotra. Satria ohatra fotsiny izany zao hoe misy an'ilay ataontsika hoe station audiovisuel mikantona nandritra ny crise. Dia mbola izay tsy mbola misokatra hatramin'izao ka amin'ity andro fankalazana ny datany fahatelon'ny volana mety zany ny syndicat zany dia mbola tazona hatrany an'izay ataontsika hoe fangatahany izay fitakiana izay dia ny anokafana an'ireo aina amanjery rehetra nikatona nandritra n'iny crise 2020 iny. Filoham-pirenena moa araka efa tenentsika araka retsika ireny dia efa nilazany hoe ho fampivana-pirenena ny famelan-keloka ka heverinay atao amin'ny syndicat zany fa tsy ho diso anjara amin'izany ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety izay tena nisy ataontsika hoe naratra vokatry ny crise 2020 iny. Endrika resehon'ny fahalalahana asa fanaovan-gazety ihany koa ny fahafahan'ireo mpanao gazety mahazo ny vaovao ankalalahana. Antenaina hoy ny syndicat mpanao gazety fa hiatra izany eo anivon'ireo androm-panjakana samihafa eto amin'ny firenena ka ahafahany mpampalala vaovao mitondra vaovao tsy misy teritery. Izay fahalalahana amin'ny asa fanaovan-gazety izay mba faniritsika fahalalahany fanionkevitra. Dia eo ihany koa ny hoe fisokafana any amin'ny ataontsika hoe fahamorana fahazahoam-baovao. Satria mantsy izay ny anisan'ny olana anankiray anisan'ny olana lehibe hatrehantsika dia izay ataontsika hoe fahasarotany fanangonam-baovao izay. Rehefa makany amin'ny ataontsika samaranam-panjakana maro samihafa tsika maka vaovao dia matetika izy ity tsy afa-po mahitsy satria tsy mbola iaina amin'ny mpitondra fanjakana eto amintsika zany hoe fahalalahana zany izay tena olana. Ny antsony mpanao gazety hanaja ny lalana mifehy azy ireo ary tatitra ny vaovao anatin'ny fampiarana mamatianina ny syndicat. Ho an'ity syndicat ity tsy tokony hisy intsony fiverenana ireo tranga nandoroana onjam-peo noho ny fiandaniana ara-politika toy ny izy tamin'ny taona 2020 sy ny taona 2020. Raha nanontaniana mikasika ny mbola tsy fiverenany ho lavitra ny mpanao gazety dia nanambara ny finoan'ny syndicat fa tokony hapetraka aloha ny sata mifehy ny asa fanaovan-gazety mba ahafahana miaro ny mpanao gazety malagasy. Fifamorina teto anoloan'ny tsangam-bato fahatsiarovana teto Sorana no nentin'ny mpanao gazety nanamarika ny andro raisam-pirenena momba ny fahafahan'ny gazety izay ankalazana isaky ny 7 volana May.